Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Faly miarabanao hatrany izahay, ekipan'ny Le Carré La Voix de Madagascar manaraka ny tranokalan'ny radiomada.com sy tvmada.com. Tovovavy iray monina any Antsirabe avy amin'ny fianakaviana sahirana onjany aina Solidia. Noho ny fahasahirana ny ray aman-dreny dia tsy afaka namitatra amin'ny faran'ny fianarana izy. Niakatra an-drenivohitra nanao asa trano ny tovovavy hanampiana ny fianakaviany kanefa tsy nahita mangirana. Niverina ny totodotany Antsirabe ionja ary notariny namany nianatra ao amin'ny SOS Village d'Enfants. Nanaraka fiofanana momba ny fanaovana mofo sy ny lakozia izy ary ny mahamarana izany ankehitriny. Mitantara amintsika ny lalana nodiaviny ity tovovavy ity ao anatin'ity resadresaka ny fanaovanay tamin'ity. Inona ny antony hoe ianao mihitsy nanantona ny zareo sa inona ny antony? Nanantona ny zareo satria sahirana zahay teo amin'ny fitadiavam-bola dia tsy vita ray aman-dreny intsony ny antoka anahy sy ny fianarako dia nanapa-kevitra no an'ilay asa ao amin'ilay izy satria fantatro hoe avita anahy sy ahafahako mivoatra amin'ny fiainako ilay izy dia misaotra ny SOS Village d'Enfants satria raha tsy nisy andry zareo izany dia mety tsy ohatr'izao intsony fa mety efa hoe tsy haiko mety efa nanambady angambany 15 ans dia niasa zany dia rehefa niasa dia tsy haiko zany ilay izy fa niforcer zareo fotsiny hoe tsy maintsy ataoko dia rehefa nataoko ilay izy dia tsy mety dia nofon'ilay patroako zany dia izaho moa zany nalahelo dia niatso ny zokinay dia ozy izy zany zokinay hoe ireto kely ozy izy dia alefa mody indri rehefa tena tsy zakandri dia miaritra ihany moa zany satria tsy maintsy hoe miaritra satria zany tsisy vola mihitsy moa indray koa mbola tsy tena hoe sirana dia miaritra teo foana dia rehefa amin'izay vitako zany ilay izy dia miala tao dia miditra safa indray zany dia tao koa zany mbola misy ohatr'izay ihany satria tsy manasa lamba ilay olon-dehibe zany ny fanarahana nataoko nefany nasainy zareo nataoko dia rehefa misy zavatra tsy mety zany dia ilay zanakany zareo mamono anahy koa dia rehefa amin'izay zany misy fotoana nakany Antsirabe satria zany miala tao kosa dia volako moa zany tsy tena hoe mendry zareo fa kely fotsiny hoe dia nakany Antsirabe amin'izay dia tonga tany dia nitany namako teny foana satria zany nandeha rehefa hoe mipetraka ao an-trano dia makany an-tsena izay foana dia hitany dia miaraka amin'izay zay dia teny moa izy hoe izaho koa izy tsy mianatra intsony fa misy école ozy izy ary dia afaka makandry dia miara-mianatra tsika sindry dia ozy ke lavitra be neo ilay izy satria lavitra be amin'ny tranonay dia tonga tany moa zany dia nisy havanay moa hoe nakaiky ilay izy dia tafiditra tao ihany satria naka fanamarina mponenana tany akaiky dia rehefa eo tena amin'izay zany ilay namako nianatra izay dia izy zany efa nanamasipany dia rehefa eo izy zany tsy mety nianatra intsony dia izaho koa tsy hianatra intsony fa mangina be moa tsisy namako mihitsy satria zany ny izay ny vitsy fotsiny dia ny ankizy mbola tsy tena hoe haiko mandray azy dia saiko tsy nianatra zany dia ozy izy neninay hoe ndana ozy izy fa anjarandry ozy ka anjarana fa ndana ozy izy no mianatra fa rehefa manam-bola ozy izy dia meko frais andry dia mianatra amin'izay dia tatsio ariana zany nazoto be satria ohatry ny lasa akaikely amiko ilay izy rehefa tena mandeha dia ohatrany hoe akaikely mihitsy
be satria za zany tsy manaiky hoe za zany revolte foana rehefa misy zavatra ohatrany hoe tsy kivikivy mihitsy aho fa miezaka foana dia tamin'ny farany zany zao nalekany zareo aty hoe moderne zareo dia sy tena ny EPSP Antsirabe. Inona no nofinofinao? Nofinofiko dia mba ho lasa chef cuisine pâtisserie. Dia mba vita andreo zandriko satria be dia be zandriko dia anampy zareo zany hoe tena ho tafita tsara ny fianarana fa tsy hoe ohatra nanjanona tany tena fiainana.